Sazon zavatra hitako tsy le olona tsy mahay misorganiser. Ny sinoa zao efa manomboka mangalatra ny tanintsika be dia be ao Madagasikara ao. Za miteny hoe ny sinoa satria ny sinoa manao tsokombakomba miaraka amin'ny commune. Les sinoa afaty les deuxième vague, je parle pas de la première vague, je parle de la deuxième vague et tout. De mangalatra ny tany ao Akasobe ao, mangalatra tany ny vahoaka ao efa ny olona rehetrarehetra ina moa tsika tenena ny vahoaka ao zany efa manao manifestation. Fa ny zavatra hitako koa hoe tsika tsy solidaire, tsika tsy manampy an'le olona nefa ny tany-drasany nefa angalariny sinoa eo ny tany-drasany nefa angalariny le mpanao tsokombakomba miaraka amin'ny sinoa reo maire sy ny rehefa ohatra zao hoe ny taninareo nefa angalariny de ny domaine zay nefa mangalatra amin'le izy eo, domaine zay nefa manao asa atsokosoko ao manao osika ao ambadika ao. Rehefa ohatra ny tanin'io malagasy ny angalariny sinoa, impossible zany, tsy afaka mividy tany ny gasy izany raha ohatra hoe mbola vahiny ka tsy manana nationalité malagasy, tsy afaka mividy tany. Nefa ny zareo mividy tany, mahavita mangalatra ny ana, mahavita ny andeha hitrandraka an'ireo volamena be dia be, reo safira be dia be, non ruby be dia be ao ambany tranony reo vahoaka rehetrarehetra reo. De plus efa nitenanareo hoe reo ao amin'ny gouvernement reo de tsy mba hanampy antsika zany, tsy hanampy antsika efa ny anterehan-jareo foana ny tedaviny. Tsika tsy mahay solidaire. Efa hitantsika tsikelikely hoe be dia be ny maty ary tsy fantatra hoe maninona le olona maty de lazana fa biby olona nefa fantatra tsika tsara mihitsy hoe inona ny antony resaka politika an'zareo. Ny antony io tezanareo mbola nenta hoe biby olona mahavita mandrasarasa olona hoe tatetetete le olona raha tsy olombelona zany. Olo fa zay anga nametraka an'ireo teo tsika mihitsy nametraka an'ireo teo fa mbola lana fa zay teneniko hoe hoenjana ny tantara raha tsika mbola manaiky batobaton'ireo reo mpitondra reo, satria reo mpitondra reo vao fitombola daholo, corrompu daholo. Raha ohatra reo tsy corrompu de na tonga de tanareo vao resaka le tantara reo mivosy iny hoe iny tena zavatra tena hoe amoaka an'le en lumière amin'ny fanazavana mihitsy zany amin'ny fahazavana ny ratsy ataony reo mpitondra reo amin'ny tanitsika, satria efa politika an'zareo reo oligarque reo hitanareo reo entreprise vazaha amin'ny tanitsika reo koa reo de ce sont des corrupteurs et corrompt ny gouvernement ao, ny mpitondra ao, ny tsy ny gouvernement fa ny élu rehetrarehetra ao Madagasikara de corrompu daholo nakabeazany. Izy io kia vao manomboka izy ka vao manomboka mihitsiny ka anjarantsika no misafidy fa tsika de ny toute façon ny avenir antsika simple fotsiny fahafatesana. Après comment et de quelle façon, ok. Nisy olona samuzeny antso anatany ampiasako tamin'ny je sais pas il y a pas très longtemps là, je dis ok fendratay nalefa le téléphone nalefa ny affiché na le téléphone de naveriko natsona le téléphone io de mody vehivavy namaly fa nisy an'le accent gaz est-ce que vous êtes malgache mais c'est qui non de mody l'ambassade, je sais pas si c'est l'ambassade ou c'est autre chose, mais en tout cas efa niteneniko anareo hoe za koa efa mahazo menace de mort sy ny tariny de manomboka amin'izay manorohorany am-piasana andry zareo. Vous avez vu ou pas? De rehefa hitany hoe tsy matahotra za parce que il faut misy olona matahotra misy olona tsy matahotra fa za tsy matahotra. Efa niteneniko hoe dadanay hoe efa maty, dadanay efa mivonoana, azo tenisa angama zay. Za koa efa ntifirina efa nizotena hoe hotifirina amin'ny basy hoe vonoana tsy maty pour eo mbola tsy maty de tsy maty. Je sais pas dans quelle langue je peux le dire. Azonareo tiako tenenina. De se niantso tany ampiasana tany de mivaliko. Tena ny tany
rehefa de le ranga io raha nitedakapory fa tonga de niraccrochena au nez ça. Oh, ça m'énerve ce genre de choses là, j'ai rappelé. De mody vehivavy ny ray répondre an'le téléphone jusqu'à ny téléphone anao io ve hoa napetrapetraka anao sa nataonao ahoana. Fa en tout cas les menaces là ça commence de mon côté en tout cas. C'est pas que ça commence, ça a déjà commencé hein. Ce sera porté, je porterai plainte. Donc, vous avez compris. Hein. Ce sera du côté de la justice, mais je préviens tout simplement que Ati andafia, monsieur Tan Lalana, c'est. Ati andafia, Sarcharchayan, qui est élu de la République. Moi, j'étais élu de la République. De Kitiana, Kitiwana. Sarcharchayan ni, c'est déstabilisé, Anako. Donc, c'est pas avec ça que je vais être déstabilisée. Ça me fatigue juste, en fait. Enfin, testez-moi et vous allez voir qui je suis. Mbola zany hoe mbola miteny fotsiny eto amin'ny ritam-bazotra eto mbola manondro fotsiny hoe io tsy mety raha zanareo te mivoatra ao raha zanareo mety mivoatra ao fa rehefa ohatra hoe monsieur mikitikity anao na mikitikity aneo akaiky eo sy mikitikity anakonako de hoe tatenisana hoe iza tsara za. Moi je rigole pas za tsy mimeme zany za tsy miblague zany manteneniko hoe ny dadanay efa maty, c'est-à-dire que à partir du moment où ny dadanay efa maty a za mifahafatera zany tsy atahorako pory. Je pense que vous avez vu dans mes yeux que je n'ai pas peur du tout. Enfin, ma bébé, de se menacer, si menacer ça, c'est impossible. Hein? C'est manourou ramsi, c'est manourou ranti, non, mais lol. Par contre, ça, là, il y aura des plantes et tout, ça va fuser. Dès que j'ai le nom, j'affiche le numéro. Jouez encore avec moi, j'affiche le numéro de téléphone ici, là. Attends qu'on passe que ouais, tout que ouais, you les numéros de téléphone, c'est quoi tu nous l'arrêtes. Et le ça me fait faire, là, même téléphone, ça harcèlement à ton tennis à nous. Parce que ça, c'est du harcèlement. Donc, je continue. Ah, enfin, c'est, comment dit-on ça? C'est un truc à part. C'est l'un des négociations, il faut m'y entendre, ça n'a pas m'y entendre, ça. Tsy zany zany hoe mialokalika sisy anina zany hoe ana ndry hoe tsy matahotra ndry hoe ho finoany eo de zao efa ho faty any fa fatesana efa miandratsika zay de efa tadio zay hoe fa fatesana efa miandratsika. C'est pas, il y a pas d'alternative ni quoi que ce soit, mais ils vont toucher à mes proches et toucher à moi et vous allez voir qui je vais être. Donc là ça m'a juste énervé en plein, ça m'a énervé quand même. Enfin, je sais pas si j'étais énervée ou j'étais blasée ou je me suis dit, mais comment peut-on être aussi fendra taille? Alors, on a rendu du coup, ils ont tellement peur de moi que mes vidéos sont signalées à chaque fois que je parle et à chaque fois que je donne mon allocution. Si vraiment hein, ouais ça d'après ce que les autres disent, pourquoi autant d'acharnement sur mon compte? Parce que je dérange et parce que je vais changer beaucoup de choses. C'est moi, je te dis, hein, ils vont juste se mordre la queue. C'est comme le vieux dragon là qui va se mordre la queue et tout. Ou bien comme les clébés qui vont se mordre la queue. C'est vous. J'arrosam, j'arroyan, non, nous faisons j'arrosam, j'arroyam, y'a natinio. J'arrosam, j'arroyam, enfin la pousse, un artiste sans pour la maladie, enfin la pousse. T'es na rombo la naïta san. On équipe pas de saïda notre san. T'es n'impossible, les anacrèles et naman. Jusqu'à où elle est liquée. Moi, je connais, hein, j'adore, je connais tous les comme je disais, on n'a même pas bougé. Et tu sais, d'après Santou, hein, celui qui sait vraiment faire la guerre, c'est celui qui ne fait pas la guerre. Alors, a fait la nula ni ya tewa, te isum récolter foutsen de fafio.
comme les États-Unis. Tam Seconde Guerre mondiale, on a fait la tenue. Tam Première Guerre mondiale, on a fait la tenue. Là, ils ont récolté, on va voir. Ils ont la carrière d'Indre. Tam la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Ils ont récolté, on va voir. Izy mampiady ny États-Unis mampiady olona any amin'ny tany rehetrarehetra ny fandrareo makany arena fotsiny rehefa avy eo. C'est la même chose, on va les laisser. Famono entre zareo satria ejereo fotsiny e. Tellement kiala vendra tahiry ohatra zao hoe kiala lalalala raha tontolo lala vadiny zao, peu importe ce qui ça, peu importe les antécédents, peu importe qui est le mec et tout tralala. Vadinao a nanananao zanaka nantsangananao zanaka zany le izy a ny zara taminao a ny zavatra rehetrarehetra hoe intime rehetrarehetra no vitanao a no mandatsaka sy mandatsatra azy sy mamono anazy de fantatra anareo hoe raha ohatr'izay ny solidité an'ny zavatra ataon'zareo a de c'est juste sur château de carte fotsiny, tu souffles et après c'est bon, ça tombe. Il faut regarder, jerena hoe ohatr'izay foana zany de ny zareo samy zareo ihany mifamono, zareo samy zareo ihany tsy mifankahazo ao de ny zareo samy zareo ihany mifanao ratsy eo. Salut Eva, Nati, Piane. Vous avez brossé les dents les enfants? Oui. Luc, t'as pris ta récitation? Il a fait quoi là? Il a fait ses devoirs ou pas? Oui. Ok. Parce que c'est ça avec son père. Le jeudi, c'est pas moi qui me charge des gosses. Donc, salut Niria, salut Maë. Ces années, nous resagatsika zay de avelatsika ifamono ohatry mifamono avelatsika ifamono ao izy. Ça y a pas de souci. Par contre, nous, on va toujours réclamer et on va toujours mettre de l'huile sur le feu. Parce que nous, on adore ça. La watch is manapaka antsirotsika de tonga de any amin'ny paginy any miteny remets l'électricité, rends-nous l'argent. Atao amin'ny teny vazaha aza atao amin'ny teny gasy hoe avereny ana fa teneny hoe rehefa nareo tsy mahay miteny an'le teny gasy de antanio aty amina hoe ahoana fomba itenenana anazy ary ambadika ary de meko anareo hoe zao ny itenenareo anazy amin'ny teny vazaha. Le plus le plus sympa c'est rends l'argent, remets l'électricité, rends l'argent. Rehefa ohatra zao hoe ny la route ny tsy mety atao de rends l'argent. De hitanareo les sociétés ngeza be ohatra ny Total sy ny taronareo alefa azy koa il faut vraiment que ce soit vu au niveau international hoe tsika angalaron'reo tsika efa pitiandreo tsika ataon'zareo mahantra. On va pas aller aux extrêmes ohatra ny affaire ny Haïti. Zavatra hitatsika fotsiny ils font de l'ingérence au niveau an'ny chancellerie, ils savent pas gérer ni Madagascar. Oui, remets l'eau potable, tout à fait. Parce que l'eau, déjà, c'est de l'eau polluée qui nous sert à l'eau maloto, rano maloto, rano feno aretina no meny atsika, de avereno ny rano madio anay. Vous voyez ou pas? Le rano, c'est ny lalana, c'est pareil. Avereno ny volanay. Ou même karamanay. Payer les enseignants. Payer les âmes. Payer les professeurs, payer les écoles et tout le tralala. C'est voalohany de atao ohatr'izay foana atao amin'ny teny vazaha tena menatra takony hoe menamenatra mihitsy le zanaka le raha zozona anaovany en plus c'est tanora daholo. Vous savez que c'est la jeunesse qui parle sur TikTok et tout. Tanora daholo ny teny anazy tao hoe avereno ny dadanareo. Isan'izany hoe napiditra olona tamin'ny live tao de nanontany le olona c'est d'après les dires d'un de mes copains et tout. Ouais, nantany zany le ilona hoe fa manino ianao tsy hita ny sarinao de ozy izy le bandy niteny hoe tsy hita za fa satria ny tapaka ny jiro aty. Tapahany zareo ny jiro. Et en fait sur TikTok, bon, je commence à regagner du peuple entier sur TikTok. Satria, j'ai compris le système.
za moa Chateaubana nandritra ny ray taona tao amin'ny TikTok zay natonga anareo hoe tsy de hitanareo amin'ny TikTok ça. Zandra ou Chateaubana, je sais pas quand est-ce que je vais être Chateaubana sur cette page-là. Dis-moi, si tu as une en publication, quoi, faire ça ma carte en publication, tu m'as été des publications. Attends, tu as re-signalement, tu as re-signalé dans ta vidéo, harcèlement, vidéo, harcèlement, mais qui harcèle qui? Ils ont tellement harcèlement, ça, qu'on a des vidéos, mais ça. Le olona mitatata ambany ao sy manao signalement isaky mihetsika amin'ny vidéo ako tsirairay avy. Telle est la question. La réponse est bien évidente que ça que nous harceler fantsareo no manao signalement sy harcèlement isaky mihetsika. Je vous ai dit que reo tsy mahay parce qu'ils n'ont pas d'argument derrière. Ils n'ont pas d'argumentation derrière. Ils ne peuvent pas s'aligner de toutes les façons. Detsmanti, manao kuba, fona. De fombanjareo en train de thèse na rumbololeo, on l'a trouvé dans les mêmes partis politiques, même dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. L'hémicycle de l'Assemblée nationale, ça ne peut pas faire une ouate, puis on a fait une ouah, c'est une ta. Mbola tsy nahita hoe olona du même port hoe andeha hiady fa ny ao amin'ny endry le andra l'équipement de andra de miady ny zareo entre zareo. C'est-à-dire que il y a même pas de cohésion de groupe. Azonareo château de carte fotsiny io tsofina de samy vita. Ny vola ho efa antenenganareo ny olona rehetrarehetra mieritreritra hoe io vola io no mahatonga anazy tafajanona eo. Ny fatahoran'ny vahoaka mahatonga anazy tafajanona eo. Mbola matahotra ny vahoaka. Fa raha ohatra hoe raha resaka vola zany de na i zafin-dohalika ny Ratsiraka raha tsy mbola malany ny arenan'ny Ratsiraka. Je répète, na zafin-dohalika ny Ratsiraka raha mbola tsy malany ny arenan'ny Ratsiraka. Za nanamana banquier-ny Ratsiraka taty andafy taty. De zay no niteny an'izay. Na zafin-dohalika na tsy malany ny arenan'ny Ratsiraka. Tellement il est riche. Nefa, il était riche. Nefa, zavatra hitantsika de tsy eo ambony pouvoir atsony izy. Ny zavatra hitantsika de tsy le vola beany no napijanona anazy teo ambony pouvoir. De mitovy koa le andro io zay Ratsiraka ne 27 ans au pouvoir. Il est arrivé à 27 ans au pouvoir. Je sais pas combien d'années il était au pouvoir, mais il est arrivé à l'âge de 27 ans. Et va misy taona maromaro be ihany izy ny teo amin'ny pouvoir fa niala ihany. Et c'est la même chose pour celui-là. Il va pas faire exception à la règle tant qu'il fait vivre la terreur au sein de son au sein de son pays. Ben ça va faire comme les dictateurs et tanarene matahotra ny vahoaka de mampiasa olona hoe politika an'le andro ne mampiasa andro le Raoldina sy ny tany reny andeha hamono olona. Zay ny politika an'izay. Le olona rehefa ohatra zao hoe ny vahoaka leo de asena hoe faut casser ci, faut casser ça de mampiasa olona izy hamono an'le olona. C'est-à-dire de mampiasa an'ireo gendarme reo izy hamono olona. Hitantsika daholo ny zavatra nandeha tao tamin'ny reny élection présidentielle reny ny fahafatesan'ny Roberto Carlos fahafatesan'ny Tony ny olona rehetrarehetra zay mitena de quick daholo tsirairay avy. Tsara bakoly zay mihitsiny. Donc fa nisy c'était où? C'était vers le Darfour, hein? Ni président, c'était un mec qui a fait un coup d'état, mais ça m'a le médecin de forces paramilitaires en aptena en vahoaka. Fallait de forces paramilitaires ils sont mieux de namna de efa fatan'ireo forces anankiroa hoe ny zareo tsy mila les présidents courant no mitondra de lasa de njareo no mitondra de mihoatra de ça tire le pays encore vers le bas. De fandehan'le andro koa ça va être la même façon zavatra hitantsika
dia ny considération any militaire tsisy dikany fa ny considération ny gendarme ngeza be tsy hoe tsay fa manomboka manao tsolotsolotra koa izy ao ambadika ao miresaka militaire mantsy ny généraux rehetrarehetra aloha ny feno be dia be ny généraux no katrainy sy colonel akatrain'le andry donc fantany hoe ny militaire satria tsy maintsy mi-obéir amin'ny ordre foana ils doivent toujours obéir à des ordres ny reserenao militaire dia tu n'es qu'exécutant azonareo zay tenen'ny supérieur hiérarchique anao ihany no nataonao izy se présenter en tant que force de l'armée fa ny ireo gendarme reo fa ohatrany resaka force paramilitaire mihitsy ny anaovana anazy satria vraiment orienté contre le peuple comme le logiciel prédateur orienté contre le peuple dia dikan'izany contre ny vahoaka ny prédateur c'est arme de destruction massive zay mahatonga an'le olona be dia be maty tsy fantatra hoe inona dia maty tsy fantatra hoe inona dia maty tsy fantatra hoe inona dia maty misy misy zavatra misy antony daholo nefa rehefa ny olona maty zay dia mifantatra antsika hoe depuis que nisy an'io logiciel prédateur io dia feno faty ary fatiny anona ary fatiny olona ary fatiny olona ary fatiny olona ary satria cérébraux no ananandry zareo ao dia ça fait dia ina moa tiky tenainy espionnage de masse dia zay no ampiasainy zareo amin'olona olombelona io fa tsisy resaka biby zany fa ny olona rehetrarehetra zany tsy ny olona rehetrarehetra koa efa manomboka tsy manaiky hoe elingelenina tsony koa be dia be mihitsy nyzany efa tsy manaiky tsony dia mody hoe biby taizakoa my biby fantatra zao fa olombelona dia tahitsareo nefa le razanan'olona vehivavy be voka tapahany-zareo ny lohany tapahany-zareo ny tanany tapahana ny ranga tapatapahany-zareo tapatapaka daholo zao rehetrarehetra dia mody lazana fa biby olona c'est il s'agit misy zavatra ao ambadika ao misy explication foana ao ambadika ao tsy rationnel misy explication rationnelle ao ambadika ao donc j'en étais où aussi donc à partir de zao rehefa ohatra nareo hoe tsy anareo manoratra le hoe teny vazaha hoe inona no tianana dia antanio ana dia ataoko ny traduction tsy mampaninona zany amin'izay za kosa mianatra amin'ny teny gasy dia tsy dia nareo mianatra amin'ny teny vazaha miaraka amiko pas de souci c'est avec plaisir j'en étais aussi ina zao ny zavatra mbola tsy niresahantsika ny grevy efa manomboka reo zany ny olombelona rehetrarehetra rehefa ohatra hoe misy olona manao grevy ohatra hoe momba ny taniny dia mba masivy solidarité reo olona le izy dia ny olona rehetrarehetra mihitsy ny tonga dia miaraka daholy raha ohatra hoe misy manao grevy hoe nisy nangalatra ny taninay androany ny tanin-drareo ny angalarin'ireo sinareo raha pitso ny taninareo no angalarin'ireo pareil apiakariny zareo vidim-bary c'est 1500 1600 ariary ny kilao 1600 ariary ny kilao ny bary amin'izao entsana be ne zany dia asivony hanina manaova grevy leo zay na fampiakarany vidim-piainana dia ady grevy c'est pas rehefa niteneniko anareo foana zay hoe rehefa nareo ny kanosa dia ao anatiny ao arinany ordinateur anareo no mitenena ny zavatra rehetrarehetra tsy revinareo rehetrarehetra peu importe na manao compte vaky na tsy manao compte vaky fa manaova compte vaky fa Voltaire ny anazy rehefa nanomboka hoe critiquer any gouvernement critiquer any noblesse critiquer any royauté critiquer any monarchie absolue il sait pas ina moa tiky teneny tsy niteny tsy nametraka ny anarany izy hoe ty zava Voltaire se rehefa maty izy hoe hitany œuvre hoe hitokay nataony isika nanao an'le izy pareil pour D'Holbach tsy fantatra mihitsy ny izy hoe c'est pas tsy fantatra hoe c'était le baron qui faisait tous ces œuvres là momba ny de toute façon sur le courant athéiste dia ohatr'izay koa nareo rehefa ohatra nareo matahotra fa manaova action ihany dia manaova action amin'ny caché cependant avec beaucoup d'intelligence
aza sina ohatra zao hoe insulte siopaopa c'est vrai que amina fa asivo réflexion ambony le izy. Moi en tout cas ça quoi raha miteny anareo an'izany si j'ai pas dit de gros mots non plus tsy raha za tsy niteny dratsy tsy hainareo koa ny zavatra niteneniko tsy hainareo koa ny zavatra donc c'est pas forcément ça mais asivo c'est pas tsy hoe afaka asinareo insulte gros mots ihany rehefa te anareo fa asivo réflexion ambony aseho mieritreritra foana le olona rehefa mahita le zavatra aseho réflexion ambony ma asina le réflexion ambany fa réflexion ambony foana.